inona sy inona ny sakafo tokony hohanin'ny vehivavy rehefa amin'ny fotoanan'ny ménopause. Voalohany indrindra aloha dia sakafo betsaka otrikaina toy ny calcium sy ny protéine zany no tena betsaka tokony hohanina, ary indrindra zany dia ireo anamaitso sy ny karazana legioma maro loko ary ny voankazo maro loko. Voalohany indrindra aloha zany dia tsaratsara kokoa ny lait d'amande na ny lait de soya no tokony hohanina, mitondra an'ireo calcium. Zany hoe hoharina amin'ny rononon'omby zany dia aleo ireto karazana ronono à base de végétal zany no tokony hohanina, satria ny rononon'omby sarotra levonina ary mety mitondra cholestérol, ary indrindra koa zany dia mety ihany koa miteraka ny karazana cancer, na ny cancer du côlon, cancer de l'utérus, ny cancer du sein izany. Dia tsaratsara ihany koa zany ny mihinana ohatra hoe pâte sans gluten, satria ny protéine misy soratra hoe sans gluten, satria ny protéine à base de blé ohatraohatran'izay zany ny lafarine de blé dia mety ihany koa zany miteraka cancer du sein, ary mety miteraka ihany koa zany ny korontana eo amin'ny fitaovam-pandevonankanina. Efa nisy fandaharana nasehoko teto zany momba ny hoe aretina azo avy amin'ny tsy fahazakana gluten izany. Dia reto ihany koa zany ny céleri izay feno de feno otrikaina, ny vitamine C sy ny magnésium, ary indrindra dia diurétique koa zany ny céleri ho an'ny vehivavy izay manao rétention d'eau zany amin'ny ménopause. Dia eo ihany koa ny persil, efa nisy fandaharana nasehoko koa zany teto momba ny persil sy ny céleri izay azo anaovana jus zany, sotroina isan'andro, manatsara dia tsara zany ny fikorianan'ny rà sy ny fitaizanan'ny rein zany, miaro amin'ny rétention d'eau. Dia reto zany ny radis izay isan'ny legioma feno otrikaina maro dia maro, toy ny vitamine C, ny magnésium, ny calcium sy ny sisa izany. Ity ihany koa zany ny tongolo maitso izay tsara dia tsara tokoa, ary miady ihany koa zany miaro amin'ny karazana homamiadana amin'ny endriny maro samihafa. Dia reto ny laisoa izay miaro ihany koa zany eo amin'ny fitaovam-pandevonankanina toy ny fiarovana amin'ny cancer du côlon izany. Dia reto ny chou-fleur, ny paoma, ny akondro, eo ihany koa ny raisin na ny voaloboka zany. Eo amin'ny lafin'ny légumineuse zany dia apresiana ihany koa zany ny vehivavy hihinana légumineuse ohatra ny tsaramaso, ny voanjobory, ny tsiasisa, izay tsara dia tsara tokoa, mitondra an'ireo protéine avy amin'ny zavamaniry izany, satria ny protéine avy amin'ny omby ohatra zao, henan'omby dia enjana dia enjana zany ny fandevonana azy io. Ny tenako aloha tsy miteny hoe aza mihinana mihitsy, zany hoe ny végétarien pur laine aloha zany tsy dia tena conseilleko loatra, fa mba indraindray zany ny fihinanana henan'omby, ohatra hoe indray isaky ny 2 semaines ohatra, dia tsaratsara ny trondro sy ny akoho zany, ary ny voamaina. Ireo zany no otrikaina izay hoe tsaratsara kokoa zany mitondra ny protéine izany. Reto zao ny beurre d'arachide, zany hoe totom-boanjo izany, amidy any amin'ny supermarché reto, mitondra protéine betsaka koa zany ao ny